Vavaka fifaliana lehibe ho anay indray Jesosy io ny tondranao anay tanily eto amin'ity toerana ity amin'izao alahady maraina izao mba handrenesanay ny teninao sy hanambaranao aminay ny hafatra tianao ampitaina aminay amin'ity alahady 5 ny lohan'ny Pasaka ity. Sotranao ny amin'izay efa menao anay mandrakariva, fikarakarana anay satria matoa izay mbola afaka miaona sy mandre ny teninao tahaka izao dia no fitatananao anay. Maro ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainanay isan'andro toy ny aretina izay mahazo ny olombelona amin'ireo firofo rehetra, ao koa ny olana izay atrehinay eto amin'ity fiainana ity, nefa ireny Jesosy dia tsy avelanao hanakana anay tsy handre ny teninao, fa tonga eto izay no fitatananao anay tsirairay, nanomezanao anay fahasalamana, nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra, ka dia faly izay Jesosy fa menao tombonandro, menao fotoana azahoanay miatrika ity fotoana ity. Sotra koa ny amin'izay tantananao ny tenako manokana izay nahatratra izao tsingerin-taona izao indray amin'ity alahady ity. Tsy mangina amin'izany ny fonay Jesosy fa misotranao. Amin'ity androany ity Jesosy dia mangataka aminao ny fanahinao masina nahafiry anay, ny teninao mba tsy handary fotsiny aminay fa mba horenay tokoa izany teninao izany hamelombelona ny fiainam-panahinay. Dia mamindrafo aminay koa Jesosy io satria fantatrao ny tsy fahataterahanay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Faly mpampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy sika ry havana amin'ity alahady ity, alahady 5 mialohan'ny Pasika ity alahady ity, alahady izay hitarihanantsika indray amin'izany fanomanantsika ny amin'ny Pasika na ao anatin'ny atao hoe fotoanan'ny Karemo ny fiangonana, raha ny tena marina koa dia ao anatin'ny Karemo ny fiangonana. Dia fampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy sika noho ny fitantanana sy ny fivimbinana nahatratrarantsika indray izao alahady izay hitondrany antsika sy handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahaba ny vahiny rehetra tonga miara-mivavaka indray eto Mahazorivo amin'ity androany ity. Dia ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika sady voateny lotoriana amin'izao alahady izao dia raha antsika mahita ao amin'ny filazantsara araka ny Marika 7, Marika 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 7:20. Marika 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 7:20. Rehefa hita izany dia vakitsika mpanajana koa amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe, mpampianatro, mety ho ety aminao ny zanakolahy izay azo fanahy mona. Ary na aiza no ahazoany azy dia hampitsinjiriny izy ary mandoa vory dia mikiotro ny kitronify sady valaka dia valaka. Ary ny teny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, Rita ranakatsy mandrafao vino no itoerako aminareo, mandrafao vino no andeferako aminareo. Eto ety amiko izy, dia netiny teo aminy izy. Fa noho nahitany Jesosy izy, dia nampifanitositona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy, dia lafo tany izy sady nitsikasikaina sy nandoha-vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, ohatrinona izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy hainao
dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia haininy. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny iray zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka mitsifonoko. Ary no hita Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao, mivo aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananana izy sady nampifanitsitona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy. Ary hoy izy taminy, iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny alahady ny fanomanantsika ny Pasika na ny alahady ny atao hoe karemy koa moa, fotoanany karemy izay ifandresahana betsaka teto tamin'ny heriny ny fanomanantsika izany atao hoe alahady ny karemy izany. Fa tao anatiny tamin'ny alahady isika dia niresaka indrindra ny asan'ny devoly izay mandrava sy te hanapotika izany asan'Andriamanitra dia ny famonjen'Andriamanitra ataon'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Hitantsika tamin'izany tamin'ny lahady fa niresaka antsika teo mahakasika ny amin'ny fakapanana hazo nataon'ny devoly tamin'i Jesosy raha niakatra tany anefika izy ny fatihanana mba hatateraka ny famonjeny. Ary tao anatin'izany fiakaran'i Jesosy tany anefika izany nandritry ny 40 andro sy 40 alina no vanim-potoana lehibe izay atrehantsika izao. Vanim-potoana lehibe satria ao anatin'izany tanteraka ny fiainantsika fiangonana ankehitriny izay anehoana amintsika ny ady natrehan'i Jesosy tamin'ny devoly tao anatin'izany vanim-potoana izany. Ady natrehan'i Jesosy satria ny devoly dia te hananimba izany asa famonjena ho tanterahan'i Jesosy eto amin'ity zao tontolo izao izany. Dia eto amin'ity tenin'Andriamanitra omenantsika ity dia maneho amintsika indray fa ny endriky ny finoana eo anatrehan'ny fahasairanana mety mahazo antsika. Manaona tokoa ny endriky ny finoana manoloana ny fahasairanana mety miseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro, indrindra fa ny asan'ny devoly izay mihetraketraka isan'andro te handrava na te hanimba ny fiaraisantsika amin'ny Jesosy na ny fiombonantsika ao amin'Andriamanitra. Teo amin'ny filazantsara isika, tao amin'ny filazantsara izay vakiana teo amin'ny pidipitra tetsy amin'ny alitara dia nanehoana ny amin'ny renim-pianakaviana anankiray izay azony demoniaka koa ny zanany. Dia tonga niazakazaka teo amin'ny Jesosy izy nitady famonjena hoe mba vonjeo ny zanako, sitrano ny zanako fa ampahoriany demony loatra. Dia hitantsika ny finoany ity vehivavy ity fa na dia nozongozon'ny Jesosy aza ny finoany, indrindra fa nozongozon'ny mpianatra. Roay teo io fa manelingelina antsika dia tsy nanaiky izany fanozongozonana izany ity vehivavy ity. Ary na dia nitenenin'i Jesosy hoe tsy mendrika omena ny mbokely ny sakafo izay eo ambony latabatra,
tsy mendrika omena afa-tsy ny zanak'Israely ihany, iny very amin'ny zanak'Israely ihany. Dia nanaiky izy hoe fa na dia ny amboa kely aza dia mba mihinana izay sombitsombony latsaka eo amin'ny latabatra. Mba manaiky mihinana izay sombitsombony latsaka eo amin'ny latabatra na dia ny amboa kely aza. Finoana goavana, finoana izay tena lehibe, tsy azony ozongozoniny ny finoan'ity vehivavy ity, teo anatrehan'izany zavatra niseho teo amin'ny fiainany izany. Ka nahatonga an'i Jesosy hitalanjona hoe raha vehivavy lehibe loatra ny finoanao, tongava aminao araka izay ireny fonao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany fotoana izany. Io ry havana, amin'ity alahady dia maneho amintsika fa manahoana tokoa moa ny finoantsika manoloana ny zavatsarotra izay atrehantsika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Manahoana ny tena finoantsika ka fametrahantsika ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Tamin'ny alahady ihany isika dia niresaka nitetika ataon'ny devoly ny handrianana ilay mpanompon'Andriamanitra izay nanatona azy. Dia niteny tamin'ny mpianatra Jesosy hoe raha manam-pinoana ianareo dia hainareo ny zavatra rehetra. Fa androany ry havana dia maneho fa izany finoana izay ambaran'i Jesosy izany no mbola tsy liana mafy amin'ny fiainantsika fiangonana. Mba hananantsika finoana manoloana ny ady atrehantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fanafahan'i Jesosy ny olona amin'ny fampahoriana ataon'ilay ratsy no resahana eto. Kanefa izany fanafahan'i Jesosy ny olona amin'ny fampahoriana ataon'ilay ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mitahaka finoana tanteraka amintsika. Ka manahoana ny finoantsika izay anafahan'i Jesosy antsika tokoa manoloana izany. Tsy mitovy ny hitantsika ny amin'ilay vehivavy Kananita teo amin'ny filazantsara sy ity perikopantsika ity, ilay raim-pianakaviana izay nanana zanaka azo ny tenenia koa. Ity raim-pianakaviana ity dia azo lazaina hoe nitsapatsapa ihany izy, ny salasala. Raha mba misy hainao Jesosy dia mba sitrano ny zanako. Raha mba misy hainao, dikan'izany tsy tena nanam-pinoana ty lehilahy ty, tsy tena nanam-pinoana izy, fa efa nitsapatsapa tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany. Dikan'izay hoe raha mba misy hainao, izany efa mivezivezy tany amin'ny toerana samihafa, tany amin'ny mpanao ody gasy angambany, araka fitenitsika, na mpanao fanafody izay heverina fa mahay, efa mba nitsapa tany, efa nanao izay tratry ny aina tany. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy mitovy amin'ireny olona izay natonony rehetrarehetra ireny Jesosy, mitovy amin'ireny ihany. Ka nitenenany hoe raha mba misy hainao dia mba ataovy koa ary. Fa rehefa tsy hainao dia izao, lasa indray hitady hafa, hitady any amin'ny toerana hafa. Fa ny olona samy miteny hoe ary mahay an'io, ary eto arifa ary mahay, eto arifa ary mahay. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy hoe mba ataovy ary aloha mba ho hita eo ny fahaizanao, mba ataovy aloha mba ho hita eo ny fahaizanao. Fa rehefa tsy hainao efa betsaka ny olona niteny tamiko hoe eto arifa fa any koa misy mahay zavatra any mahay an'io zavatra izay miseho io. Io no hitantsika eto hoe tsy mitovy mihitsy ny finoan'ny ity renim-pianakaviana izay hitantsika teo amin'ny filazantsara, ny vehivavy Kananita nanana zanaka azo ny tenenia koa, sy ity raim-pianakaviana ity izay nanana zanaka azo ny tenenia koa. Mihevitra an'i Jesosy ho tsy dia mahay izy, ary mihevitra an'i Jesosy ho tahaka ny
saramba bembaoka ihany ity lehilahy ray fianakaviana ity, ka izay mahatonga azy hoe raha mba misy sainao. Kanefa dia navaliny Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia haininy, ny zavatra rehetra dia haininy. Ny navaliny Jesosy azy ny hoe taranaka tsy mino ianao, ry taranaka tsy mino, mandra-paoviana no hipetrahako eto aminareo, mandra-paoviana no anehoako ny asako eto aminareo. Anehoan'i Jesosy fa taranaka tsy mino satria tsy mino ny famonjena tena vitan'i Jesosy Kristy izy, tsy mino mahazanak'Andriamanitra izay tonga hanafaka hanala ny asan'ny devoly eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka izany tsy finoany izany ry havana no nahatonga ny devoly hanao tangivozina ny fiainany, ka dia nivesara ny devoly ny fampahoriana ity ray mpianakaviana ity tamin'ny alalan'ity zanany ity. Tratry n'izany fahoriana izany mandrakariva ny fiainany, mijaly nampahoriany devoly izy satria tsy mino an Jesosy ilay mpamonjy azy. Tao anatin'ny taona maro izy raha nanontaniany Jesosy hoe efa hafiriana re izay no nahazahoany izao aretina izao amin'ity zanakao ity. Ary tsy ilay zanaka ihany no tiany Jesosy anontaniana amin'izany, fa ny tenan'ilay rangahy mihitsy hoe efa hafiriana izao, tsy finoanao izao, izao mbola mampamafy ny fonao izao. Dia nitany sahany teo fa efa hatry ny ela be, hatry ny ela be. Dikan'izany efa hatry ny ela no nanao tangivozina azy ny devoly, efa hatry ny ela no nanao izay fampahoriana taminy ny devoly, kanefa tsy sampany hoe ay ty devoly ty, efa noresen'i Jesosy io, ary Jesosy mihitsy no mandresy azy, ka mila hovonjena ho afaka amin'izany tsy finoany izany izy. Ity lehilahy ty indrindra ny tena mila fikarakarana mialoha Jesosy, tena esorina aminy aloha izany tsy finoana izany, ahafahana manasitrana ny zanany. Fa rehefa tsy mino izy, tsy afaka hanao na inona aminy ny Jesosy. Fa ny finoana no ahavitana na ahavitan'i Jesosy manao ny asany. Mila fanasana ity ray mpianakaviana ity, ry taranaka tsy mino hoy ny Tompo. Ngamba tsy ity ray mpianakaviana ity ihany no mbola anehoan'i Jesosy izany hoe ry taranaka tsy mino, fa hatramin'ny mpianatra koa aza anie dia maneho fa tsy tamin'ny finoana no nanaovan'ilay asa, fa tamin'ny firiariana ihany, tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany ihany. Ka rehefa tonga tao an-trano mangingina ny mpianatra sy Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra izy hoe tena tsy vitanay io asa io, tena tsy voavoakanay fa naharatsy iny. Dia hoy Jesosy hoe ka kely anie finoanareo e, noho ny tsy finoanareo no mahatonga izany tsy ho vitanareo izany asa izany. Ny mpianatra koa dia nahitsin'i Jesosy amin'izay tsy finoana izay, ary tsy ny mpianatra izy ihany, fa amintsika izay tenenan'Andriamanitra izao teny izao. Dia betsaka isika ry havana amin'izao vanim-potoana manahirana antsika izao, amin'izao vanim-potoana isehon'ny olana samihafa eo tenantsika izao, toa mila hokivika io isika, ary toa mihazakazaka mitady vahaolana atsika ary, mitady izay fomba rehetrarehetra hoe inona no hanafahako izao olana mianjady amin'ny fiainako izao, aiza, iza no mahay, aiza no mba mahay izany ity zavatra ity, dia mitady atsisy ary. Indraindray farany amin'ny safiditsika ny hoe Jesosy, farany amin'ny safiditsika izy, ka mahatonga an Jesosy hiteny hoe ry taranaka tsy mino. Isika koa no tenenan Jesosy izany, fa eo anatrihan'ny zavatra manahirana antsika dia hoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia hay mino.
Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ny finoana ho Jesosy, io finoana io no mahafindra tendrombohitra io. Fa na dia manana finoana kely tahaka ny voatsinampy azy ianareo, dia afaka hiteny amin'ny voaroy azy io Jesosy tamin'ny mpianatra hoe mifindra, mingota teo ianao, makasa ny mizerany ty an-dranomasina, dia vitanareo zany. Raha manana finoana ianareo. Ny finoana no mandrava ny asan'ny devoly ho Jesosy eto. Io no mandrava ny asan'ny devoly mampijaly anareo, na manao tanimbozina ny fiainanareo, na mampahory ny fiainanareo. Io finoana io no mandrava izany asan'ny devoly zany. Ary asan'ny devoly zay mbola mamatotra matraka ankehitriny, mampahory ny vahoakan'Andriamanitra matraka ankehitriny, izany finoana izany ho Jesosy no mandrava azy. Ary lazainy koa Jesosy fa io finoana io no hanananao fanasitranana. Io no hanananao fanasitranana. Zava-dehibe loatra ny fampianaran'i Jesosy antsika eto amin'ity alahady ity, ny alehiben'izany finoana tokony hananantsika izany. Finoana izay ao ambadiky ny tsy fahombiazan'ny mpianatra izany. Satria izany tsy finoana izany no mahatonga tsy fahombiazana. Na teo amin'ny mpianatra izay namoaka ny Diminitia, na teo amin'ny raim-pianakaviana izay mitondra ny zanany hoe ao amin'i Jesosy rehefa tsy mino ianao ho Jesosy dia tsy ho sitrana mitsy io zanakao io. Fa ny finoana no takiana indrindra manoloana ny zavatsarotra izay atrehantsika. Io anisan'ny zavatra nampianarin'i Jesosy antsika, fa ny tsy azo atao no hitany tsy finoana. Ny tsy azo atao no hitany tsy finoana. Fa ny finoana kosa dia mahita ny azo atao rehetra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino hoy Jesosy. Fa ny tsy mino no mahita hoe tsy vity ty, tsy azo atao ty. Fa amin'ny mino hoy Jesosy dia azo atao ny zavatra rehetra. Hainao hoe hoy Jesosy, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Raha mino izy, tsy mandaitra ny vavaka ataonao raha tsy misy ny finoana. Io vavaka ataonao io dia tonga ny hoe mirediredy ihany. La tenenin'ny vava fotsiny ihany. Raha tsy ny fonao mihitsy no tena mino amin'izay rehetra tononony vavanao. Tsy mamokatra ny finoana raha tsy misy koa anefa ny vavaka. Ka ny vavaka no fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ilaina ny finoana raha tena ahomby ny vavaka izay ataonao. Ary ilaina koa ny vavaka raha te hanana finoana ianao. Mifamatotra ireo zavatra ireo. Tsy azo sarahana ireo. Amin'ny vavaka ataontsika tsy maintsy misy ny finoana. Ny finoanao tsy maintsy misy ny vavaka ataonao. Ireo zavatra anankiroa ireo tsy azo sarahana. Mifamatotra amin'izay ataontsika isan'andro zao. Arakaraka ny inoantsika mahatonga ny vavaka hipololotra ao am-bavantsika. Arakaraka ny alehiben'ny finoana ao am-potsika eo no mahatonga antsika hanana firaisan-aina amin'ny vavaka amin'ny Jesosy ataontsika isan'andro. Ary zany mampahombo ny fiainanao rehefa miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fonao tokoa ianao, amin'ny amin'ny fonao ka anononanao ny vavanao. Fa indraindray misy ny vavaka amin'ny vavany fotsiny, amin'ny fahaizana mivavaka amin'ny resaka fotsiny, fa ny fo kosa lavitra azy. Izay ny tenenan Jesosy hoe mahay amin'ny vava fa ny fonareo kosa lavitra azy. Fa ny vavaka izay ataontsika amin'ny vava dia tsy maintsy mipololotra avy ao am-po vokatry ny finoana izay ananantsika ao amin'ny Jesosy mandrakariva. Izay ny mampahomby izay vavaka ataontsika riavana malaza. Samy manana ny manahirana azy sika tsirairay reto. Tsy misy milaza hoe zaho
sy mba manana olana eo amin'ny fiainana. Raha mbola olombelona eto amin'ity tany ity, raha mbola olombelona mbola mandiha amin'ity tany mahasolafaka sy tany malama maina ity, dia samy manana ny olana mahazo azy daholo isika tsirairay ireo. Samy manana ny olana. Ohatra, ao ny manana ny hoe tsy fananana asa, dia sahirana amin'izany. Ao ny kejain'ny aretina, sahirana amin'izany. Ao ny mikorotana ny tokantranony, olana izany. Ao ny fianarana izay ataon'ny tanora ka mampitebiteby azy, izany fianarana izany tafita amin'ity ve? Ahoana ny ahavitana an'ity fianarana ity amin'izao efa fahasarotan'ny fiainana izao? Olana izany. Ao ny andevoziny zavatra tahaka ny hoe zava-mahadomelina, zava-mahamamo, andevoziny izany teo afaka, nefa toa fatorany izany isan'andro ihany ny fiainana. Olana izany. Ao ny fahatrana izay mahazo amin'izao fahasairanana misy antsika izao. Ao ny asan'ny maizina izay toa mahakivy fa toa misy asany devoly tsy aireseny ao amin'ny tokantrano ao, ao amin'ny anki-zanaka ao, ao amin'ny fiarahamonina ao. Misy asany devoly toa mandreraka, ary ny asany ody ratsy aza moa indraindray dia toa mamatotra izany. Vesara ny alahelo sy ny fahadisom-panantenana azy ny akamaroany. Izany rehetrarehetra izany izay tsy voatanisa dia olana mety miseho amin'ny fiainantsika daholo izany. Olana mety miseho amin'ny fiainantsika izany. Ka io zao hoe tsy misy olona izay tsy miatra amin'izany olana izany amin'ny fiainana amin'izao. Indrindra amin'izao vanim-potoana izay azo lazaina hoe fiazakazahany ny asany ratsy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Miazakazaka be ny asany ratsy amin'izao vanim-potoana izao, izay mampiteraka olana eo amin'ny fiainantsika, indrindra na renim-pianakaviana isika na raim-pianakaviana. Iza ny tsy ho tratry ny olana amin'izao ny raim-pianakaviana, manoloana ny fitaizana ny ankonana, manoloana ny fiainana izay miazakazaka amin'ny faharatsiana samihafa izay iainantsika. Ka dia miazakazaka mitotototo azy, miazakazaka mitotototo ary hoe ahoana ity, ahoana ny vahaolana, inona ny vahaolana manoloana an'izao ady atrehitsika eto amin'ity fiainana ity izao. Samy sahiran-tsaina isika ankehitriny, samy sahiran-tsaina, mandinika ny zavatra manahirana atrehantsika. Fa izao ry havana, ity alahady fahadimy alohan'ny Pasika ity dia mampahatsiaro atsika ny tenin'Andriamanitra fa mamindra fo amintsika Jesosy, mamindra fo sy miantra Jesosy, ary te hanafaka atsika amin'izany olana izany Jesosy. Raha mino ianao, raha mino ianao. Hoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Raha mino izy, mila mitahaky ny finoantsika lalindalina koa, na miroso amin'ny lalindalina koa isika amin'izany finoana izany. Tamin'ny lahady dia niteny tamin'ny tenin'Andriamanitra teto hoe vanim-potoana irosoantsika amin'ny atao hoe fiainam-bavaka lalindalina koa izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha zatra ny vavaka ihany ianao, aza mipetraka amin'izay hoe izao no nahazatra. Fa mila dingana ambonimbony tokoa ny fiainam-bavaka eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Satria miatrika ady isika, miatrika zava-manahirana ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary amin'ity alahady ity indray
dia mbola manamafy amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mbola manamafy amintsika ny tenin'Andriamanitra eto. Fa mila dingana lalandalina koa isika amin'ny finoana. Amin'ny finoana. Tena te hiroso bebe koa ho amin'izany isika. Jesosy tia hanamafy ny finoantsika mba hiroso bebe koa. Fa Andriamanitra mamindra fo sy miandra Jesosy. Tia anasika, tia hampahery anao Jesosy manoloana ny zavatsarotra mahazo ny fiainantsika tsirairay avy. Tia anasika sy tia hampahery anao izy. Ary mahavony izay rehetra manatona azy izy araka ny teniny. Ka tsy tamin'ny ray mpianakaviana ity ihany, na le renim-pianakaviana le vehivavy Kananita ihany, fa amintsika ankehitriny koa izay rehetra manatona azy tsy solavina. Izay rehetra mitondra ny olana eo anatrehany, hainy Jesosy mamaha izany ry havana. Aza menatra ny miteny amin'ny Jesosy izay manahirana anao. Fa na dia nitevatevain'ny mpianatra azany raha vehivavy Kananita, na dia fanoharina tamin'ny amboakely azy, dia mafy ny finoana, tsy azo lozongozona. Manana finoana amin'ny Jesosy amin'izay ataontsika, fa tsy homenatra izay rehetra miandry azy, hoy ny tenin'ny mpanao salama. Ho anao na lehibe ianao, na kely ianao, na zaza ianao androany, na tanora ianao androany, na raim-pianakaviana ianao, na renim-pianakaviana ianao, tsy misy amin'izay mampahory ianao izay lehibe no ny herin'i Jesosy. Ninonino heverinao mampahory ny fiainanao? Ninonino heverinao olana ny fiainanao? Efa nentin'i Jesosy izany ry havana. Hain'i Jesosy izany. Hoety eo amin'i Jesosy. Tsy misy izay mahasoa anao ka tsy hananan'i Jesosy, fa omeny Jesosy atsika izany amin'izay rehetra hitsika eo anatrehany. Hain'i Jesosy izany. Aoriany tsara ny finoanao. Aza misalasala na miroro-saina. Aza mitsapatsapa tahaka n'ity raim-pianakaviana ity. Hoe raha mba misy sainao ihany, mitsapatsapa ihany, tsy tena miorina tsara, fa miorina tsara, miorina tsara ao amin'i Jesosy. Mangatà amin'ny faharetana. Fa indraindray koa ilay faharetantsika tsy tena mipetraka tsara ny hoe mila faharetana antsika rehefa mivavaka. Fa maika te hahazo androany no androany, ka rehefa tsy mahazo valy ny androany, dia toa kivy, toa mamoy fo indray, ialako ty. Fa efa mba nangataka ihany rangany efa dia tsy nahazo. Fa mila faharetana. Fa izany faharetana izany no nijereny Jesosy tamin'ity vehivavy ity rehefa nanatona azy. Dia nanana faharetana izy, ary izany faharetana izany nanasitranan'i Jesosy ny zanany. Ka ny tenenany hoe lehibe ny finoanao. Tongava aminao araka izay irinao. Hoy ny Apokalipsy 3:7, andininy 10 ao sy manaraka ao. Izay maharitra amin'ny finoana dia arovany amin'ny andro fizahan-toetra. Izay rehetra maharitra amin'ny finoana dia arovany amin'ny andro fizahan-toetra. Ary ataony miandry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy. Mila faharetana ny fivavahana. Mila faharetana isika. Fa aza maimaika ihany. Fa ny olona maharitra amin'ny fivavahana, izany no takian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Anio ary avy amin'ity alahady ity. Tao amin'Andriamanitra eto isika. Handre izao tenin'Andriamanitra izao. Handre ny amin'ny asana hataon'i Jesosy amin'ny fiainanao. Apetrao amin'i Jesosy izay rehetra manavesatra ny fo amam-panahinao. Eto eo amin'i Jesosy izany.
Toloma mandrakariva tahaka ny Jakoba, izay nitolona tamin'Andriamanitra, ka niteny izy hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Hoy Jakoba, tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Ary dia nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba hoe ianao tsy atao hoe Jakoba fa atao hoe Israely ny anaranao, satria nitolona tamin'Andriamanitra ianao ary tsy navelanao raha tsy azonao izany fitakianao tamin'Andriamanitra izany. Mila faharetana ry havana. Ko anio apetrao amin'i Jesosy izay rehetra mahavinavesatra ny fiainanao. Apetrao amin'izany. Ndesika hijery ny salamo 5:20. Salamo 5:20 mba vakio miaraka maka an'io Baiboly io atsika. Ny 4 ka hatramin'ny 7. Io no ataontsika ho solony izao vavaka hamaranantsika izao tenin'Andriamanitra izao. Solony vavaka ka hiara-hamaky izany sika, maneho ny faharetatsika, maneho ny finoantsika izay tokony haharitra amin'ny fanompoantsika an Jesosy. Ndeha jerentsika ny salamo 5:20, ny 4 ka hatramin'ny 7. Hiaraka hitsangana isika hamaky azy, hiara hiredina izany sika mianakavy. Amin'ny anaran'i Jesosy ahy. Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehova, ampianaro ny sitraka ao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitry ny famonjenay. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Sarovo ny antranao sy ny indrafonao, Jehova. Fa hatrizay ireny, aza ny fahotan'ny fahatano ratsy, na ny ratsy natao no tsarovanao. Fa aoka ho araka ny famindrafonao ho ahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao, Jehova. Ray masina, izany no teny izay nomenao anay. Ko dia mitahy anay amin'ny alalan'ny teninao mba haretanay amin'ny finoananao, Jesosy. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.